andro vitsivitsika dia ho tonga higadona sady ilay alina miavaka manahoana sy manahoana amin'izao ny fanomanana. Folo andro sisa no ananantsika ahafahana mamarana ny fanomanana rehetrarehetra arak'izay lazaiko izay efa tsy hoe somary fa efa mipetrapetraka avokoa ny fanomanana rehetra izay andraisantsika ny alina miavaka amin'ny 7 ny volana May ho avy izao eny amin'ny hôtel international Ivato, izany hoe ankalazantsika ny 10 taona ny fandarana dondresaka eto amin'ny groupe TV Plus Madagasikara. Efa mipetrapetraka ho eo ny fiara-miasa rehetra amin'ny mpiara-miasa rehetra izay andray anjara amin'ny fanatotosana ny alina miavaka amin'io asabotsy alina io. Manona ny resaka tapakila amin'izao fotoana izao, aiza ho aiza ny fisorana izany? Raha ny mahakasika ny tapakila aloha raha hatreto dia tena hoe efa vitsy kely sisa. Betsaka ireo namandrika mbola tsy naka ny tapakila, izany hoe ireny efa tsy tanisaintsika intsony fa izay tapakila tena azo lazaina hoe disponible efa kely sisa. Izany hoe ho anareo izay mbola misalasala, ianareo izay mahatsapa hoe alavitra somary alavitra ny aty amin'ny TV Plus Madagasikara, entaniny ianareo hiantso ny contact izay hitantsika eny amin'ny pub rehetra eny ahafahantsika mifanaraka ny amin'ny ny hanomezana ny invitation ho an'ireo izay mbola mily izany invitation izany, fa efa kely sisa dia entaniko avokoa ireo mpankafy ny fandarana dondresaka, ireo mpankafy ny mpiara-miasa ny TV Plus Madagasikara, ireo mpankafy ny groupe TV Plus Madagasikara anjifa ny tapakila hiantso ny contact izay tsika eny amin'ny pub eny mba azahoana ilay tapakila. Anisan'ny hoe mampiavaka an'io alina io ihany koa ny fisian'ny ady-hevitra, izay ady-hevitra hiavaka ihany koa moa izany amin'ny mahazatra, manaona ihany koa izay atao hoe antsika ady-hevitra izay ao anatin'ny fotoana io. Izay indrindra mika no iakarako plateau androany ahafahantsika manamafy ny fandaharam-potoana amin'io alina miavaka io, izany hoe araky ny efa hitantsika eny amin'ny pub rehetra eny sy efa noresahana teto amin'ny plateau ombeniombeny amin'ny 9 ny fandraisana ny vahiny. Amin'ny 9 zany isika vahiny mbola afaka maka sary, afaka mandray ny cocktail de bienvenue, izany hoe ny cocktail de bienvenue afaka raisina foana mandritra ny lanonana, fa amin'ny 9 ny manomboka ny fandraisana vahiny eny amin'ny tapis rouge. Mariako fa zavatra roa samihafa no en direct amin'ny fotoana io, izany hoe misy ny vaovao en direct izay ho hitantsika eny amin'ny hôtel international Ivato amin'ny 9 sasany, dia misy ihany koa ilay débat anankiroa anomboka amin'ny 7:00, izany hoe amin'ny 7:00 efa mise en place terminé isika miaraka amin'ny vahiny rehetra, miaraka amin'ny mpandray anjara amin'ny débat, izany hoe amin'ny 7 anomboka ny débat. Inona no atao hoe mbola fanampazazavana tianao hoentina zany ao anatin'izao hoe 10 andro tsy hahatongavany fotoan-dehibe izao, dia inona ihany koa no mbola fanentanana ny rehetra ety am-pambarana izao resantsika? Ny tena mampiavaka amin'ity 7 ny volana May ity, izany hoe ny fankalazana amin'ny 10 taona ny dondresaka. Toy ny mahazatra ny dondresaka dia ohatran'ny hoe huis clos, izany hoe ny débatteur sy Sibelasy Abraham na izay mpanentana hafa, fa ny amin'ity misy an'i Sibelasy Abraham, misy an'ny débatteur, fa isika izay nanjifa an'ilay tapakila no anisany andray anjara amin'ilay débat. Misy débat anankiroa amin'io, izany hoe rehefa tsy nandray anjara ianao tamin'ilay débat voalohany, afaka mandray anjara ianao amin'ilay débat faharoa. Izany rehetra izany anefany dia mivantana avokoa, izany hoe ho hitan'ny fianakaviana, ho hitan'ny namana, ho hitan'ny mpiara-miasa isika andray anjara amin'ilay débat.